dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ry havana tafiditra indray tafahoana amin'i Jesosy tompo mpanjakatsika atao amin'izao toerana izay tsy hafa fa vavahadin'ny lanitra izay azahoantsika na manatona azy ary azahoany manatona antsika araka ny teniny hoe manatona ady anatona anareo alohan'izany anefa satria fantatsika manana ny fahavalontsika isika izay tena tianimbatsika tsy tafasaraka amin'Andriamanitra tsy fantoka amin'izao fotoana lehibe izay atrehtsika ny voninahitr'Andriamanitra dia mbola hiara hivavaka aloha isika androaka ireo fahavalo rehetrarehetra fa izy efa nanome fahefana ho antsika hoe roainy demonia avoay demonia toero izy dia andositra anareo Jesosy malalo ankehitriny zay dia faly mideranao misaotra anao mangasitraka anao lehibe indrindra eto amin'izao toerana izao izay tsy hafa tokoa vavahadin'ny lanitra izao Jesosy anatonanao anay azahoanay manatona anao fantatray nefa ny devoly fahavalonay Jesosy manao izay tsy ampifantoka anay manelingelina ny sainay ny vatanay ihany ny eto fa ny sainay mandehandeha miriorio any amin'ny lavitra any ary misy zavatra ihany koa izay mitaingina mivozonay izay mahatonga anay Jesosy arary na hofanina mangala-tsaina anay mampivady-dela anay mahatonga anay Jesosy mahatonga anay very tadidy ka dia anao fa nanome fahefana anay anitsaka menarana anitsaka mainoka andresy ny heriny fahavalo rehetra tsy hampaninina anay zany koa hery sy fahefana avy aminao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta no azahoana mandidy mandroaka ny devoly fahavalo rehetra miala eto nareo Satana miala fa tsy misy anjara anareo eto tsy misy anjara anareo miala ny fanahy sandoka fanahy mamitaka rehetra any andavaky ny elmy rehetra afy ianareo miala ny fanahy satanika rehetra dorako amin'ny afo dorana ho may levina amin'ny afo-dreo levina amin'ny afo-dreo levina ianareo Satana tsy manana fahefana anelingelina anay mpanompon'Andriamanitra dia misaotra makasitraka anao zahay Jesosy makasitraka anao zahay dia midina fanahy masina anenika izao toerana izao anenika ny tenanay tsirairay tahaka nidina anao fanahy masina tao amin'ireo mpianatra fahiny nidina tao anatinay dia nahazo hery zay nahazo ny fanahy masina hitaridalana dia misaotra Jesosy makasitraka mino zay fa eto ianao dia manjaka aminay amin'izay Jesosy mitenena mampianara ary dia mananara foana ary ataovy tafafantoka ao aminao zay mba ho voninahitry ny anaranao zao fotoana rehetrarehetra zao dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy le Andriamanitra velona zanak'Andriamanitra zay manana ny fahefana ny an-danitra sy dia tany no azahoanay mangataka zany misaotra Jesosy amen dia faly miarabantsika rehetra ry havana mahatratra zao alahady voalohany sahady amin'ny volana février lasa zay ny volana janvier lasa zay ny volana ray nanometrana tamintsika ny didim-pitsarana dia tadio tsara fa ny didim-pitsarana rehefa tsy niatra vetrany dia miantona koa izy reny ary raha vao miantona reny dia tadidio fa tsy maintsy enjera amin'izay rehetrarehetra tsy manao zany sitrapony zany andehantsika anano mane voninahitra an'Andriamanitra fa izy efa niteny eo mitoerana rehetra zay pahatserovako ny anarako izy eo ny anatonako anareo ary eo ny hitahiko anareo voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany haleluya masina Jehova tompony maro elika ny vonina ny tany rehetra amen dia mbola ho ampitombona amintsika mandrakariva ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompo ilay mpanjaka atsika sady tiatsika mbola iarahantsika mamaky ny salamy fahavalo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy farany salamo fahavalo ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy dia ao arinan'izany ny ira faraika amby 530 ao amin'ny firana FFPM sy angina reny oby no ianao riziona ataotsika ny andiny voalohany sy ny andininy faharoa 530 sy angina reny oby no ianao riziona dia raha mijery ny salamy fahavalo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy iarahantsika mamaky amin'ny fotsika rehetra manao hoe Jehova tomponay eo
endre ny voninahitra ny anaranao amin'ny tany rehetra. Nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitrao, avy amin'ny vavany ankizy madinika sy ny monono nanorenanao hery noho ny mpandrafy ianao. Mba hampangininao ny fahavalo sy izay tamaly ratsy. Raha jereko ny lanitrao izay asa ny tananao sy ny volana mankitana izay noforoninao. Inona moa ny olona no atserovanao azy, ary ny zanak'olombelona no amanginao azy, fa efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy, ary efa nosatroanao voninahitra sy fiandrianana. Efa nampianjakainao amin'ny asan'ny tananao izy. Ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambanin'ny tongony, dia ny ondry manosy sy ny omby rehetra, ary ny bibidia koa, mba amin'ny voromanidina sy ny hazan-drano any amin'ny ranomasina, izay mandeha amin'ny lalan-dranomasina. Jehova tompona eo, endre ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Amen. Tsy angina reny oby no ianao risiona. Ary mbola nomenao ny tenanay manontolo, ampietsenao ary dia noho ianao ny mbola antony ahavelomanay sy mampietsika anay. Misaotra anao zay Jesosy. Betsaka ny zavatra vitanao aminay izay tsy hainay tononona natany saina,
be zany tompo fitiavanao zany dia tsy mba mahay mamaly fitianao zay Jesosy kanefa zay koa mba tianao dia manolotra ny fiderananao manandratra anao any amin'ny avo indrindra mba hanandratra anao tahaka an'ireo anjely masina any aminao efa masina izy ireo Jesosy ary mirondrona ny feony tahaka ny ranobe tahaka ny hotrobaratra fa ny anay dia tsotra foana Jesosy ampanota manko malemy feo malemy zay kanefa zay Jesosy te hanatona anao araka ny teninao hoe manatona te hanatona anareo dia manatona anao zay Jesosy ary dia mindrana ny hiran'ireo anjely masina zay mioby ianao andro manalina vokatry ny fonay zany manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enitra ny voninahiny tany rehetra amen mipetraka ny endriavana tonga sady amin'ny fotoana zay ilazana ny tenin'Andriamanitra zay mbola misy afatra tsy mijanona ao atsika zany afatra zany satria tona zay fanovanana ary manivana isan'andro zany Jesosy tompontsika andehantsika hifantoka mihitsy hiaino zay lazainy indray azo atao mandalo fotsiny aminao zao androandroany alahady fandraisana alohan'ny andraisanao hiaraka amin'ny latabatra Jesosy olona manahoany ianao raha natona azy aokatsika hifantoka sy andre zany teniny arivonina anaja azy zany mpanjakatsika ira fa 1:700 miantso an Jesosy tsika ry Jesosy amidinao jereo zay zao atreo fa saovarina ka tsy mahitanao hazoninao saina hijery tsaranao mba tsy ho verimaina zao fivoriana zao ry Jesosy amasino ny 2 ny toe-piainanay ka dia ampidino ilay heroanay ka libitsika mangina ataovinao zao amelo-paniriana amin'izay anao ny sitraka ny 1 sy ny 2 no ataotsika
mahafinaritra ny eo anao Andriamanitra. Ray masina indrindra, lay ambony indrindra, mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny tompo, Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, izay namorona anay ary mbola antony havelomanay ary mbola hiafaranay. Miantso ny anaranao satria mpanota tokoa no miresaka aminao, mpanota no iresahanao, mpanota ny rahanao miasa, mangataka ny famindramponao aminao mba tsy hampatezerana no hiteleranao aminay, fa mba araka ny famindramponao nomenao anay dia ho tahaka ny tsy manatsiny izay ho avozina indray androany. Tenena ara Jehova ho fa miai ny mpanomponao. Amen. Zampiakarina mafimafy kely ve? Eny ry havana, lasa izay mivolana janvier. Araka ny teny tompo moa dia famindram-po izay nomeko anareo misy farany. Mandehana anareo izy tadiavo izay very. Baiko izany tadiavo no very. Izay lavo arenina. Verin-dalana ampibebao. Zay ny baiko nomeny antsika. Lasa zay janvier nandrenesana an'izany tonga amin'izay ny février anatantarahana an'izany. Boky Nomerie toko 410. Nomerie toko 410, page 170, page 141. Raisika ny andininy 20 ka hatramin'ny andininy 230. Nomerie toko 410, ny andininy 20 manomboka hatramin'ny 230. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ho Jehova, efa naveloko araka ny teninao izany, kanefa raha velona koa aho ka ho feno ny voninahitry Jehova ny tany rehetra. Ireo lehilahy rehetra ireo izay nahita ny voninahitro sy ny famantarako izay nataoko tany Egipta sy tany anefitra, nefa nakafana ahy izao 10 izao, ka tsy nainy nofeko dia tsy hahita mihitsy ny tany izay nianianako tamin'ny razany omena azy. Eny, izay rehetra mamotsy fotsy dia samy tsy hahita izany, fa ny amin'ny Kaleba mpanomboka kosa, satria fanahy hafa ny tao aminy ka tanteraka tamin'ny fanarahana izy, dia hoety ho any amin'ny tany izay nalena izy ary ny zanany andova izany. Ary ny Amalekita sy ny Kananita ny mponina eo amin'ny lohasaha, koa raha mpitso dia miverena ianareo ka makanisany anefitra any amin'ny lalana makany amin'ny ranomasina mena. Ary Jehova niteny tamin'ny Sesiarona ka nanao hoe, mandra-poviana no mbola andeferiko amin'izao fiangonana ratsy mimonomonona amiko izao. Efa reko ny fimonomonona ny zanak'Israely izay mimonomonona amiko. Lazao aminy hoe, raha velona koa aho Jehova, dia arak'izay nilazainareo teo anatrehako no ataoko aminareo. Ety amin'ity hevitra ity ny ampatraparan'ny fatinareo, ary ianona rehetra izay voalamina
araka ny nanasananareo a dia ny hatramin'ny 20 taona no miakatra zay efa nymonomonina tamiko a dia tsy ho tonga mihitsy any amin'ny tany izay nanganako tanana ampinenana anareo fa tsy Kaleba zanaky Jefona sy Josoa zanaky Nona fa ny zanakareo madinika kosa zay nolazainareo fa ho babo dia izy no entiko miditra ary izy no ahalala an'izay nolavonareo fa ny aminareo a dia hiampatrapatra amin'ity hevitra itya ny fatinareo rehetra efa hatramin'izany nefa nyteny Andriamanitra fa hiampatrapatra ny fatinareo rehetra. Ny antony nandefa mpisafy tany ny zanak'Israely mandana jereo ny tany zay ho alentsika raha-pitsa manaona ny mponina any manaona ny lalana any tapaka ve ny lalana sa hiampita rano mandana verina mpisafy tany tompoko a soratra masina dia mizava tsara mihitsy ao amin'ny toko 7 amin'ny nomerita eo a ny 9:17 9:17 fa eo kosa ny lehilahy izay niara-niakatra taminy tsy mahazo miakatra handresy ny olona isika fa mahery noho isika izy dia nilaza ratsy ny am'izay nosafony tamin'ny zanak'Israely izy ka nanao hoe ny tany izay nalenay nosafona tany izay mandevona ny mponina rehetra amin'ny olona rehetra fa olona vaventy be no ao manao laza ratsy tsy tonga any amin'ny tany Kanana ary io a nefa ny tenin'ny tompo tamin'ny volana janoary teo fa fotoanany 7 zao 7 zay eo ambony 7 rehetrarehetra ny vato lehibe rehetra any ny volamena any ny vatosoa isan-karazany eo ambony 7 fa misy kosa ny masitsivona zay kely latsaka daholy zay tsy voatanty eo ambony ao dia io latsaka io mihitsy tompoko a no tiany Jesosy hamafisina ho amintsika ny androany tatoato izy dia nilaza fa amely tsisy hafany tamin'ny zanak'Israely misy manao laza ratsy inona kosa Andriamanitra any taizako nisy Jesosy miresaka amin'ny dada mampatezitra azy zany teny zany ary efa nilaza izy fa misy mpitandrina misy iraka misy mpiandry manao zany laza ratsy zany tsy marina zany amely aho izy tazako emelan'ny tompo a misy anjely anankiray mitana boky manonona anarana ary misy anjely anankiray mitana sabatra amely ho Jehovah tompo
ho tamin'ny herinandro iny zany dia mampitandrina ny mpanao laza ratsy rehetra, mpimonomonina rehetra, tinona koa bebay anareo misotro toka rehetrarehetrarehetrarehetra, mpamono vady masika, efa miakatra ny tanan'ny anjely amely. Inona koa aiza koa nisy an'izany firy-taona maty zay nefa nanao ny asanay, ny ditranay, aiza zay Andriamanitra, tsy mahita asa zay, tsy afa-panadinana zay, tsy nahazo zazy zay, monomonina foana. Ao ny asaina mibebaka, ny anareo koa bebaka foana, bebaka foana. Ahoana zay Andriamanitra eo, inona ny vokany? Monomonina foana. Latsaka ao anaty sivana zany. Zay lavo, inona koa zay nareo? Raha misy ny Andriamanitra reo, ohatr'izao foana nareo, toko tia mahantra foana tsika. Aiza zay? Tsisy dikany ny antony angonana. Monomonina foana, manao laza ratsy foana. Reny rehetrarehetrarehetrarehetra reny o Jehova, ringako. Vo tamin'ny herinandro aizy ny tenan'izany, ho avy mbola tsy namono olona be dia be zany teto Madagasikara afa-tsy amin'ity taona ity. Hamono ny olona tsy sotran'izany amin'ity taona ity. Ao ny sasany hodoniko amin'ny bisikileta fotsiny dia maty, hodoniko amin'ny moto dia maty, hodoniko amin'ny fiarakodia dia maty, alefako any anaty rano dia maty, alefako any anaty afo dia maty. Kendaika ao mpandrina amin'ny tension, ataoko sepotra tsy mahita rivotra, andefa arety mandringana faran'izay mandringana. Corona tena olombelona nandefa azy, sadinonao zany, olombelona nandefa azy, fa voatohitra afaka ny vavaka. Fa ny amin'izao nitoraka izao za Jehova mihitsy ny andefa aretina, aretina mandringana. Tsy hitany dokotera zany, tsy hitan'izay manam-pahaizana zany. Zany no ataoko Jehova Tompo, mba ho fantatrareo mihitsy fa mihetsika miasa andringana. Ho tamin'ny sabotsy teo namondroany lahady, tamin'ny lakamisy, tena mamperitreritra mihitsy. Dada ho le pasteur anankiray iny amin'ny faritra Anjorobe iny tsy tadidiko tsara le fa lavitra be an'le faran'iny iny faritra Anjorobe iny. Dada nanofy aho afa tena tsangana hatramin'ny volondoko pasteur, fa hoana tonga tamiko tao an-trano Jesosy. Nofy moa zany ho asa tena izy, tena tsy napoziko mihitsy pasteur amin'ny andro atondrony izy zany. Hoy le mazava tao an-tranoko, akanao pasteur, bebay anao. Dada
tena haka tokoa ve izy jesosy ane le roa tsy mandaingy tsy mandainga amin'ny tsoto sarotra ny jehova ny mandainga ho ny soratra masina beba ianao hono a firy taona ianao deo le pastera hoe 17 taona vo 17 taona ve ho a ianao tapitra zany ny andronao matoy izy miteny aminao hoe mibeba mbola tsy mibebaka ianao pioko ny telefona miandry aho tsy mbola nahazo vaovao a amin'ny fatra anjorobeny nanahoana na nanahoana fa tora kovitra ianao mihaino an'izany mpitandrina ary zany asainy no bebaka fa ny kristianina sasany zay tsy mino n'izany fibebany zany tsony tsy ilay zany dada efa nentin' jesosy teo amin'ny azo fijaliana daholo ny fahotantsika rehetra zay dia voavonjy fa ianareo zany tsy voavonjy izay na manota foana ary sanandro sanandro efa voavela ny elokay teo ambony azo fijaliana ho hitantsika eo ary zany ho aho mandraky ty jesosy mihitsy mbola mitety isan-tokantrano beba ianao fa ho alaiko ianao tsy ampy zany fibebana hatramin'izay a so ataonareo hoe d'office ny fibebahana samy mieritreritra zany angano anankiray a entiko a ahatonga sainatsika amin'izao andro zao indray andro ny faralahy nangataka tamin'Andriamanitra za Andriamanitra mba homenao zay rehetra ireniny foko a zay avoanompo anao tonga ny fotoana tsy azony akory zay nirininy fony dia tonga hony a Andriamanitra ny teny tao amin'ny lapany mandehany ianao matsy ny endrina anankiray tao lazao faralahy fa ho alaiko izy tapitra ny androny eny ny faralahy zany hatrany ampandrina zany feon'Andriamanitra zany fa ho faty izy may izy iny reny no ataoko andraisako an'izany solotena nihiraky ny mpanjaka zany katsakatsaka amin'izay loha maty ary Andriamanitra maty ary Andriamanitra tena tsy misangy zao Andriamanitra zao a na ravany volamena hony a ny lalana voninkazo sy ny voninkazo tsara tare na ravany volamena amin'izay izy lalana ale an'izany iraky ny mpanjaka izany vo tonga le iraky ny mpanjaka hoe tsara zany iza ny olombelona nahavitan'izao iza ny olombelona nahineritreritra fa alohany ny hafatesana dia hano zavatra tsara tsy misy olombelona neritreritra n'izany asiany voninkazo ny lalana fenoany volamena ny lalana tonga hatrany amin'ny taniny amin'ny trano ipetrahany ny sakafo tsy mbola no sakafo tsara ohatran'izany a
ifaralahy voky ny iraky ny mpanjaka dia nyteny hoe za aloha raha am'izao fiezahanao zao faralahy vaovao no hitako fa tsy le talotsony ho any amin'Andriamanitra aho fa tsy mahafaty anao fa hitako ny ezaka nataonao anky vareo izy Andriamanitra angasy nalainao izy tena tsy mahafaty azy mihitsy ary mpanjaka alefa ngararo ny zanako tana ny zanako makanesan'ny faralahy ianao alaivo ny asy tonga dia satoy ny asy izy fa niezaka fandroany ray raha faralahy hatramin'ny tendrombohitra ho ny fenoany volamena daholo lalana le ny zanako mpanjaka ndrakofany lamba tsara tare dodododolo andehanany miaraka amin'ny voninkazo ny volamena nanaova ny sakafo faran'izay tsara indrindra no le teo indray dia le zanak'Andriamanitra hono hoe tsy mbola nahita olo oatra zao fa tsy faralahy talotsony ty fa vaovao niezaka mihoatra noho ny fotoana rehetrarehetra lany hatramin'izay nasiana voninkazo ny lalana ndrakofana volamena hatramin'ny tendrombohitra tsara ny sakafo zao anaka ho le zanak'Andriamanitra noho ny fihezana nataonao dia tsy hamono anao niakatra ka ny an-danitra ny zanak'Andriamanitra anky vareo izy Andriamanitra naniraka ny irako tsy nahafaty azy naniraka ny zanako mbola namindra fo aminy ray za mihitsy no avy netony daholony ny iraka rehetra atao amin'ny fanjakany niaraka amin'ny mpanompony marobe miaraka amin'ny zanany niovitrovitra ny tany aman-danitra fa ndray rotsaka ao amin'ny faralahy daholo izany vahoaka be dehibe zany inona ny nataony vao mainka ny rakofa ny voninkazo volamena daholo ny tanàna manontolo gaga ny olona iny ty ataon'ny faralahy tsara tarehetra amin'ny tanàna lalana ao an-tanàna vita ny tsara tarehy daholo tonga Andriamanitra vantany vao tonga ho ny tompoko Andriamanitra dia niazakazaka daholo fianakaviany ry faralahy nandohalika da naka aloha Andriamanitra nahitany tsara tare ny tanàna tena niezaka faralahy tena niezaka kanefa moa tonga ny fotoana nalain'Andriamanitra moa ny sabatra dia hiazakazaka izy dia hamono amin'ny faralahy kosa tonga dia niapatra teo amin'ny lohany teo sady nisorony daholo ny akanjony rehetrarehetra hoe ny tananao Andriamanitra ny lohako aloha hitsahana Andriamanitra ny lohako aloha hitsara voalohany indrindra fa ratsy faralahy dia tsy atoy ny antsy fa ny tananao mihitsy ny tena tiako amono ngain'Andriamanitra ny tanany amin'ny sabatra dia ny zanany lahatokana no nanindra ny faralahy miambatra ao amin'ny tany manao hoe tsy atoy miaraka aminy dada tsy atoy miaraka aminy
dia iara-maty amin'ny faralahy zay tena niezaka tokoa ary hitako ny fiezahany mihoatra noho ny teo aloha. Na eno amin'izany teniny zanany Andriamanitra dia nijanona ny sabatra. Anjarantsika no miaino, anjarantsika no mieritreritra. Ry havano, mangataka anao olona hafa vaovao Andriamanitra manomboka izao mba tsy monomonina tsony. Aoko izay le adiady ao an-trano, aoko izay ny fadalàna rehetra, ny kizitimbelona, manakorotana tokantrano, miady amin'ny vady aman-janaka. Firifiry moa ny olona miboroko, tamony tena mihitsy dada. Vadiko mampirafy be dehibe, pirony vavaka impirony tomany fa tsy mety miova izy. Manatenanao Andriamanitra mba hifaralahy miova amin'izay, faralahy ezaka amin'izay, anao fiainana vaovao, anao asa vaovao. Io ny tenenan'ny apôstôly Paoly any amin'ny Korintiana sy ny Romana. Mariky ny fibebanao izy io manaova asa soa. Tsy hita mihitsy ny fibebantsika raha tsy misy ezaka. Tsy hita ny fibebantsika raha tsy misy ezaka. Manaova ohatry ny faralahy. Be dia be ny asa atao am-piangonana. Mila olona anao asa, ampitiavana. Mariky ny fibebako Andriamanitra zao. Misy aza be dia be ho tanterahako izany. Resaka hatrany ambany vohitra any. Ny asa fiangonana be dia be mbola amboarina. Tsy maharaka mihitsy ny vola am-piangonana. Mangataka n'ireny olona ireny mariky ny fibebana. Tsy atao hoe mifona. Tsy atao ny atsy mihitsy izay ny dikany. Hiezaka amin'ny heriko rehetra, amin'ny fananako rehetra, na mitsatoka amiko fahoriana rehetrarehetra mizaka an'izany, mba hoentiko anatrehan'Andriamanitra mariky ny fifonako eo anatrehan'izany. Izay ny afatra ny tompo hoe manatenanao dia tena manatenana olona vaovao. Efa nampitandrina izy va tamin'ny herinandro hamon'olona pastera. Zara nataony hoe raha niaraka ny sakafo zay le nofy, niaraka amin'ny sakafo ao trano zay, falifaly be ry izy miaraka amin'ray latabatra amiko mihinan-kanina dia mihinan-kanina. Misy olona maro be tonga eo akaikiny Jesosy mihinan-kanina, le olona miresaka. Dia hoy Jesosy hoe ay zoary atao sady mihinan-kanina ihany izy. Lasa iny miditra indray ny anankiray, lasa iny dia miditra indray ny anankiray. Dia ozony Jesosy amin'ny herinandroany lakamisy any nanofy an'izay, dia ho tonga daholo izay mpiray tampo rehetrarehetra eto amin'ity toerany ity, ka dia mba hamangy anay ianao.
dozy izy tamiko hoe hamangy amin'nisatokantrano amin'izay azo pastera ary hamangy anareo menakavy. Mampitandrina anao antompoko azafady de azafady 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 hitsipona amin'izay ominisy isatokantrano. Mpimonomonina rehetra, mpaniratsira rehetra, mpanao laza ratsy rehetra, tsy izy Andriamanitra zany. Ataoko ho hitanao amin'izay no fotoana anipazako an'ireny olona rehetrarehetra reny any amin'ny fahafatesana. Aringako zay ny teny ato. Efa tamin'ny andro ny Josoa zao resaka zao ary tsy sanga izy fa naripany tokoa tamin'ny Amalekita, zanak'Israely mpimonomonina rehetra. Ny 20 taona ny miakatra, hoy ny andininy 720, ny 20 taona ny miakatra mpimonomonina amiko ho aripako daholo. Tsy izy tonga any amin'ny tany Kanana ozy afa-tsy Kaleba rery sy Josoa, fa ny 20 taona ny miakatra hojinjaiko daholo any anefitrany. Le zanaka kely zafy kely sisa zany tonga ny tany Kanana. So heverinao fa hoe mandangy Andriamanitra efa nataony tamin'ny Josoa zany zanak'Israely rehetra amina tapitrisa maty tany anefitra daholo. So heverinao fa misaingy izy ary amin'ny andronao zao no piretiny daholo ka aripany fa ny zafy kelinao sisa aizany tany aletsika mianakavy. Aiza ray bebaka anao ny tompo ny apôstôly Paoly ny asa soa anoneranao no fahotanao rehetra. Fa raha mahita ny fezahanao Jesosy hafa mihitsy ny eritreriny, hafa raha faralahy taloha napatezitra, fa raha faralahy ankehitriny volamena amiko hoy Andriamanitra. Mitsory amin'Andriamanitra mihitsy, vonoya hitsano lohako fampanota. Fantazana ny vitany faralahandriamanitra nanatsoka ny tsabany ihany izy hoe ka tsy maintsy maty eny olombelona rehetrarehetra oka zay. Ao Jesosy daboka teo ambonin'ny faralahy, vonoy koa Andriamanitra, dado vonoy aho fa tiako faralahy. Janona ny sabatr'Andriamanitra. Ry havana, raha mbola misy fotoana hanonerana ny andro lasa rehetra, ataovy zany. Mbo tanteraka aminao ny tenin'i Jehova hoe nahita n'ilay malalako aho, nahita n'ilay tena fidininy foko aho, satria malala eo masoko izy dia hamonjy azy aho. Tsanga ny vavakantsika rehetra. Tompo mba te hiaona amena ny olona ka ne ora ndoataona no apomba ny teny
ao ny fandainavira ao amina zay mitana kamba mbakokiso zavatsoany ny mangetaenana ao mbakokiso zavatsoany ny mangetaenana. Vavakisika endre ny hafalinay Jesosy maheno hoe fa milaka misy zao a pastera mba iona aminareo ratapo rehetra. Sotra Jesosy, sotra amango tokoa ianao ary hita olom-baovao ao a ianao. Fanteny koa ianao Jesosy hoe hamangy isa-tokantrano amin'izay aho itsipona hanavaka isa-tokantrano. Ho avy ny fahafatesana sy ny kikika rehetra isa-tokantrano Jesosy. Ngatakanao mba samy homana an'izany daholo zao vahoaka rehetrarehetra izao. Dia tongavany amin'ny W rehetra Jesosy. Laivony anarany lazo azy ny fotoana eonany ao aminy mba hampangororo azy tahaka ny faralahy zany. Hampisy faralahy vaovao, faralahy mibebaka, faralahy manolo tena mifoaty aza, fampanota manolotra ny fananany rehetra eo fanomponanao. So mba misy any isa-tokantrano any ny famondramponao aminay. Ny angatahako aminao Jesosy, tanterao zay tianao tanterahana, fampanompo zay, velominao zay, misotra, mbola nomponao hatramin'ny farany. Velominao zay, misotra, vita zany ny anjaranay. Todika amin'ny olona rehetra ianao Jesosy. Ireo hitanao daholo androany mpanomponao rehetrarehetra. Voasoratra koa ny fotoana eonanao aminy. Dia mitenena Jehova ho fa miainy mpanomponao. Misaotra Jesosy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro. Eny voninahitra tany rehetra apetraka isika. Dia mbola ampifaliana riavana no iara-banantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray nahatratra an'ity fotoanandroany ity a. Raha antsika malala fa ny fiangonana dia tsy natao fotsiny hoe hitondrana olana, tsy natao fotsiny hitomaniana, fa natao ihany koa fisaorana an'Andriamanitra ny amin'ny zava-tsoa sy ny fahasoavana izay nomeny.
misy namantsika reto zay tompony anniversaire dia ovakina-mpanajana Andriamatoa sy Ramatoa isany. Ravalson Mamtina France 23 janvier, Ratsionary Velo Fanilo, Razanatoandro Velonoro 72 ans 3 février, Randriatsieno Jean sy Rasoananary Blondine 23 ans de mariage, Randria Manga Obnerina Onja Sieno, Rakotondramanana Ambintso 26 ans tamin'ny 4 février, Ranjavola Mamiratra 8 ans tamin'ny 1er février, mangataka nira 7 amby 30 sy 500 izy. Razafondrabe Voloniaina tamin'ny 2 février, Andriantsy miavona Loïc Gildas tamin'ny 31 janvier, Rakotomalala Sitraka Medelaire tamin'ny 23 janvier, Solomampionna Belle Alvus tamin'ny 31 janvier, Rajon Miamina Edi 61 ans tamin'ny 1er février, Randria Manantena sy Raharjauna 16 ans de mariage, Valso Thierry tamin'ny 31 janvier, Rakoto Vomialy Entso, Razaka Sofinatra 2 ans tamin'ny 29 janvier, Rabenja Nathalie Mina, Razana Drakoto Nati tamin'ny 28 janvier, Ravao Maefa Marta 76 ans tamin'ny 26 janvier, Rajoanessa Michel Fitaina 19 ans, Rakotondrazafo Jean Alfred 71 ans tamin'ny 2 février, Ramiaramanana Voirana tamin'ny 1er février, Razafy Arso Pauline, Rajonson Elodi tamin'ny 4 février, Rasoarymanana Vero Ajalalaina, Rahery Vololona tamin'ny 30 janvier, Rakoto Arso Andriatina tamin'ny 4 février, Ranirso Aimé tamin'ny 31 janvier, Andriantahina Onitra tamin'ny 4 février, Rawely Arso Baoly mangataka vavaka ho an'ny ankonana, Rasolofondray be Todso Erika, Andriatsiresy Vonina tamin'ny 28 janvier, ary Rajao Fetra Anso tamin'ny 29 janvier mangataka vavaka amin'ny asa. Mitotaly 330 moa ireo zay nanany anniversaire. Rehefa anniversaire moa zany dia mazava ho azy fa misy ny cadeau. Rehefa misy manolotra cadeau efa fantatra le mpanolotra ve? Mbola tsy fantatra fa surprise. Ary ty androany ty no surprise omeny Jesosy atsika indray ny amin'ny androany oabolana fa 7 ka nandian'ny 17 ho an'izay rehetra nanana anniversaire voatonona teo na tsy voatonona teo aza inona fa manana anjarany amin'izany ianao. Oabolana fa 7 ka nandian'ny 17. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny fahatahorana an' Jehova no azona fiainana, izay manana izany tsy mba andry fotsy sady tsy hiaran-doza. Amen. Zay ry havana no cadeau atolotra ho anao androany. Fiarovana sady ny loza rehetra mety ho avy ny fahatahorana an' Jehova hitsangana hivavaka isika. Jesosy eo ankehitriny araka ny voalazany soratra masina hoe miara mifaly amin'izay mifaly. Ndreto ny fiangonana rehetra miaraka mifaly amin'izay nanoratra teo Jesosy na zay rehetra ihany koa aza tsy mba afaka nanoratra. Mangatak'izay Jesosy ny amin'izao ora sy fotoana izao. Ho amin'izy ireo manokana ny mba hitahinao ny fiainana satria anisan'ny mahatsiaro ny fahasoavanao ireo olona tsirairay avy ireo Jesosy. Raha mba mahatsiaro zany fahasoavanao zany izy Jesosy ny rarinay dia mba ho tanterahanao aminy fa raha mba miaino ny feon'i Jehova Andriamanitra izy androany ka tena hiaino ankatoa mba ho tanterahanao Jesosy fa tsy andro fotsy mandrak'izay zany olona zany ary tena hoe hanam-piadanana ka tsy hiaran-doza. Zay rehetra manana olana ny amin'ny ankohonana Jesosy. Ny fitiavana sy ny fifankatiavana efa nampianarinao anay zany mba ho tanteraka ao anatin'ny tokantrano zany olona zany fa ny fitiavana manarina fahotana maro ka ninona faharatsiana ao anatin'ny tokantrano ho saroman'izany fitiavanao zany Jesosy ka ilamina ny tokantrano. Zay rehetra tsy voatonona teo kosa nefa Jesosy fantatray marina ny teninao na mbola tsy mangataka akory aza ane zahay efa fantatrao mihitsy Jesosy zay tokony ho anay
dia mba hataovy amin'ny fiainany tsiraray avy zany jesosy a mba hanomezana voninahitra anao sotra jesosy a amen mahazoa toerana tompoko dia samy meritreritra ny teny zay nylazay ny tombo teo ry havana mora tsy mamela ny helokontsika izy raha tsy mibebaka isika tsarovo jesosy ilay mifona ho antsika ao an-danitra ao fa raha tsy siny a efa matysika rehetra anao fanatitra arytsika fanaty-pibebahana jesosy a fanaty-pibebahana ho atolotra anao daholo ny volamena sy no vola fotsy rehetrarehetrarehetra ho anao na mpiangoko ny tranonao zany nanaovako ny asa soa satria tia ianao rakitra voalohany sy ny faharoa araka ny fanao dia misy procession a rehefa avy eo
dia faly miara-batsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a nahatratra ity alahady andro tsara andro ny Tompo anio ny vaky tenitsika anio alahady 4 febroary dia ao amin'ny Jeremia 20 dia tonga eo amin'ny filazana voaray eto amin'ny fiangonana isika. Ny firaisan'ny sampana ampandrana taninanandrano dia natanteraka ny alahady ny amin'ny 9 febroary avy izao a izay misy ny alakamisy 9 febroary ny fampianarana soratra masina iarahana ampitandrina iraka José Alain mitondra ny lohahevitra hoe ny kristianina sy ny homosexualité. Ny alahady 10 febroary kosa moa dia ny fanateram-bokatra ary ny ariva amin'ny 5 ora sasany a dia isy ny amin'ny 5 ora dia misy ny rodorotom-piderana iarahana amin'ny sampana 13 izay misy eto amintsika ary nasaina manokana ao amin'izany a ny rojo ny avo ka dia manentana antsika rehetra anontrona ny F7. Ny brofoy be dia manao tolobidy misokatra ho an'ny rehetra mikasika ny azo kininina izay eny amin'ny tanitsika eny Ambatolaona ka ho an'izay ka manana ny taratasy ara-dalàna mahakasika ny fitrandrahana ala na fandraharana mikasika ny ala dia afaka maka izany ao amin'ny sekreteran'ny fiangonana eto Tananandrano birao voalohany manomboka ny talata 9 febroary. Ny talata 13 febroary kosa no anaovana ny fitsiriana eny an-toerana ho an'izay vonina. Ny talata 20 febroary no farafanaterana ny tolobidy. Ny alarobia 20 febroary amin'ny 3 ora tolakandro no fanokafana ireo valopy ary ny fandoavam-bola ho an'izay nahazo ny tsena dia 15 andro aoriany nahazona ny tsena. Ny sampana fahafidy dia manomboka manao ny fisoratana anarana fandraisana mpikambana vaovao ny sabotsy 9 janoary ka hatramin'ny sabotsy 20 febroary ao amin'ny EPP Andravoahangy isaky ny sabotsy. Avy amin'ny chorale Foibe antsona mpikambana rehetra sy ny déconne pian CFF ho tonga amin'ny assemblée générale izay ho tanterahana sabotsy 10 febroary ho avy izao ao amin'ny efitrano 5:7 manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Zava-dehibe nodinena amin'izany sy ho tapahana kosa mandamina ny fotoanany ary aoka ifampilaza. Ny fikambanana mampiely baiboly malagasy dia natanteraka ny alahady ny baiboly amin'ny alahady 15 febroary ho avy izao ka dia manentana antsika rehetra ifampitrotro ambavaka ary misy moa ny fotoana amin'ny ariva ao amin'ny FLM Ambatovinaky manomboka amin'ny 2 ora sasany izay anasana antsika izay ho afaka amin'izany. Ilazana ilay tovolahy izay very ny elony tamin'ny réveillon lasa teo mba hanantona ao amin'ny Brownie Tati Raymond. Tolotrasa misy ny société anankiray mivarotra high-tech manao fanoloranasa ho antsika izany mitady mpiasa commercial anankitelo ka lehilahy na vehivavy feno 15 taona no miakatra ary ny voabaka farafahakeliny dia afaka manantona ato amin'ny sekreteran'ny fiangonana izay linany amin'izany na iantso ny telefônina laharana 033 25 033 27. Ireto kosa ny zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanorenana tokantrano. Ramatoa Ramiandrosoa Jean-Louis Bruno, Ramatoa Rasoa Avaoka Andaniny, Ramatoa Rasoa Armalala Elisabeth Marie, Ramatoa Andriamangavely Jackie Ankilany dia faly manasanareo anotrona ny fanamasinana fanambadian'ny zaviny ny zanany Ramiandrosoa Tojiny Aina sy Andriamangavely Finoana izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny zoma 6 febroary amin'ny 10 ora maraina. Andriamatora Samanana Gilbert, Ramatora Farasoa Angèle Andaniny, Andriamatora Samuelson Andrianirina Delphin, Ramatora Tojinirina Dinasoa Ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana fanambadian'ny zanany Ra Samuelson Philbert Tahinjanahary sy Andriany Aina Ana izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 10 febroary amin'ny 12 ora maraina. Satria moa efa vita ny fanatazana ny fanatitra dia iroso amin'ny procession isika. Tompoko mba hampieritreritra antsika amin'izany rehetrarehetra izany dia nira fa 1:20 amin'ny firana amin'ny fifoazana hoe
iza misy anao Jesosy malalako le mivavaka sy mifona ho ahy fa ny foko mitady anao. Toeranaiza Jesosy mba hitako anao a dia samy mivavaka n'izany daholo raha riva aiza no hitako anao Jesosy fa mahantra no mitady anao. Ny entako dia mavesatra Jesosy aiza anao. Andiny voalohany ihany tsangantsika rehetra. Za niranay Jesosy mitady anao fa mahantra. Ianao ilay tianay tombony azy fijaliana miara-maty aminay ety an-tany. Anao fanatitra ho anao izay raisy Jesosy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ririhany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro endrika tany rehetra. Amen. Petraka isika. Dia hotoizana trany ny famakina ny vaovaon'ny fiangonana. Andriamatoa Ramiandry Soa Jean-Louis Bruno, Ramatoa Soa Vahoaka, Andany Rasoary Malala Elisabeth Marie, Andriamatoa Andriamangavelo Jackie Ankilany, dia faly manasanareo anotrona ny fanamasina ny fanambadian'ny zafy ny zanany Ramiandry Soa Tojiniaina sy Andriamangavelo Finoana, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny zoma 6 febroary amin'ny 10 ora maraina. Efa vovaky ngam'izany teo a. Andriamatoa Zafindraimbe Benjamin Patrick, Ramatoa Soa Malala Mariette Andany, Andriamatoa Larisy Raminsoa Randriany Aina sy Ramatoa Vaosolo Fara Jeanette Ankilany, dia faly manasanareo anotrona ny fanamasina ny fanambadian'ny zafiny ny zanany Zafindraimbe Tolo Janary Tsiriny Aina Rovasoa sy Harisa Ralmanana Soa Toavina, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 4 febroary amin'ny 1 ora maraina.
Andriamatoa Ranaivoary San Ernestin, Ramatoa Randriana Solo Tolojanahary Mianta Ankilany, Andriamatoa Selemani Badorali, Ramatoa Rahary Jao Saondra Arsoa Ankilany Andaniny, dia fahaly manasanareo anatrika ny fanamasinana fanambadian'ny zanany Faneva Mikaya Tolojanahary Dieudonné Mikael sy Randriana Toandro Ali Ando Tiffany, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 4 febroary amin'ny 10 ora maraina. Raha misy moa mahita ny tsy mamety ny fanamasinana ny sasany amin'ireo fanambadiana ireo dia aoka izy ampilaza ny iray aman-dreny mpitandrina. Filazana manjo. Amin'ny finoana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana ianareo ny fodiny mandriny ray malalanay izay ny vahiny 7 taona teto an-tany, Rajoel Nantoandro Mami Jackie, hoy ny reniny Rajo Norso, ny vadiny Rafanjanana Hari Marie Jacqueline, ny zanany 4 menada, ny zaviny ary ny ratapo aminy dia ny iraka izay solontenany iraka ry Andriambololona, Andrianoeltina sy Niry sy ny zanaka manjaviny ary ny fianakaviana sy ny ratapo rehetra. Ny nofiny dia efa voalevina tamin'ny alarobia 30 janoary. Ramatoa Razoariso Julia Fleurette Dekona mpiandry promotion Fanilo, ny vahiny 80 taona teto an-tany, ho ny vadiny Rakotiny Aina Jules, ny reniny Razafiaromanana Jeanne, ny zanany 4 menada izay solony tenany Randriana Arsolofo Tokomanana Christian sy Oltina izay ao amin'ny mpikambana Gaetam, ny zanany sy ny ratapo aminy ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia ala ao Antsahamaina Andafiavaratra anio alahady 4 febroary amin'ny 10 ora maraina ka mentina atao veloma farany sy anomezam-boninahitra n'Andriamanitra amin'ny FPVM Taninandro Ankazondandy, mialony ametrahana azy ao amin'ny fasandrazany ao ambony andrefana Ambohitsaratany Ankazondandy ihany. Ny tompony anome fampionana feno ireo fianakaviana Tramanjo. Fararakitra avy amin'ny tompoko vavy Ramanandray Soa Voanga Malala iray alina ariary. Dia toy izay ny filazana fahirosindraitsika amin'ny famakina ny voady. Dia mbola faly miarabantsika rehetra amina ran'i Jesosy, manasa antsika rehetra ian'ny voady masina na ny fijoroana vavolombelona. Misaotra Jesosy noho ny fitondranao sy ny famindramponao amin'ny fiainana isan'andro, mangataka izay ny amin'ny fikasana rehetra ary apetraka fiaino ampelatananao izany. Ty misy fanatim-pisaorana tolotrainao Jesosy, vola 2 alina ariary, ho an'ny dada 2 arivo ariary. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, vola 7 arivo ariary ho an'ny pastera any ambanivohitra. Ampavolo-karenina 3 alina ariary ho an'ny fitorinany filazantsara. Nofy 2 arivo ariary efa lasany amin'ny dada. Misaotra petraka Jesosy fa vita ny volana janoary voninahitra ho anao irery any, mametraka ny volana febroary ampelatananao, manotra vola 9 alina ariary ho an'ny dada. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery any, misaotra anao Jesosy fa mbola nahatratra ny tsingery taona nahaterahako tamin'ity 30 janoary lasa teo, mangataka fahasalamana sy ny fianarana ihany koa. Misaotra anao Jesosy, amenina vola 5 arivo ariary. Misaotra anao Jesosy. Amor
febroary ko indro manolotra ny ampavolony atolotra ho an'ny asa mpivoazana ray alina ariary manolotra vola enina alariary favolonkarena ka ny roa alariary an' jesosy kristy ndray alariary mpitandrana ambanivohatra ndray alariary w ndray alariary mahanitra ndray alariary voninkazo ny altara tsy misy soratra dia miarivo ariary tsy misy soratra roa alariary jesosy misarapetraka anao tamin'ny fahakakana lehibe nataonao tamiko tamin'ny fianarako fa tsy nanary mihitsy ianao na dia tamin'ny ora farany aza tompo tany mafy hatrany amin'ny finoko fa tsy mboa matsiaro fiadanana toy ny miaraka aminao hatramin'izay manolotra vola roa alariary ho an'ny w ny fiangonana nofy arivo ariary falazany dada misaotra anao zay jesosy noho ny famindraponao vaovao isa maraina tokony famindraponao mangataka izay jesosy mba ivany olana rehetra ao amin'ny fiainanay araboly izany na amin'ny fiainany ankizy ity indray any ampahany kely roa alina ariary ho an'ny w an'ny fiangonana famindrapony no iainako jesosy ity ny ampavolon'izay nomenao ahy atolotra ho an'ny mahanitra roa alina ariary tsy misy soratra roa arivo ariary misaoranjehovatra fanako izay rehetra atao anaty misaorana arimasina misao jesosy tamin'izay rehetra nataonao ahy fa lehibe ny fitiavanao ary natsapa ny fitatanao tamin'ny volana janaoriny koa indro ny 7 arivo sy ray alariary ampavolony karamako meko anao navana ny asanao sy ampandehanana ny raharaham-piangonana nofy arivo ariary misaotrapetraka anao jesosy fa afaka ny ray latabatra anao anio mangataka ny fiaramiasantsika jesosy mba itofoana ary mangataka fahendrena ihany koa manoatra vola 10 alina ariary ho any dada raha ndrena atoandro ty indray jesosy ny ampafolony karamako tamin'ny janoariny ka raisy fa vokatry ny foko jesosy roa alina ariary anaovana ny w fanatim-panorenana 3 alina ariary ka ny atolotra ho an'ny dada rahandrena le 3 alina ariary ho any dada rahandrena tandro fitambarany 9 alina ariary misao jesosy fa mbola nomena valimbavaka nafanainy trosa mangataka fahasalamana fanomezana asa ho an'ireo zanako tsy miasa iverenany vadiko anao ny asa fanompona hitaina fidiram-bolanay manoatra vola 4 arivo ariary ho any dada raha ndrena tandro misao jesosy fa mbola nomena tombonandro izay mianaka apetraka ampelantanao ny fianarako sy ny fahasalamanay izay maroforofo matetika ary indrindra ny asanao mba tena hiasa mpivalena tokoa izay manototra bonane ho any dada ray alina ariary fanamboarana seza ray alina ariary ny totaly roa alina ariary vokatry ny fo jesosy ka mba raiso ho anao tsy misy soratra ray alina ariary voninahitra ny eo an'andriamanitra irery any misaotra anao jesosy noho ny fitahinao sy ny fiainanay isan'andro ary nanomezanao fahasalamana anay mangataka aminao jesosy mba mbola hitahinao ny fiainanay foana isan'andro ary ny mbola hanomezanao fahasalamana anay hatrany manolotra vola 10 arivo sy ray alina ariary bonane ho an'ny dada saoran'i jehova lalandava eo ambavaka mandrakarivo ny fiderana azy noho ny fitatanany ny mpanompony manotra vola roa alina ariary ka ny 9 arivo sy ray alina ariary fahafolonkarena ny 4 arivo ariary fanatitra noho ny ota misaotra jesosy ampafolonkarena 10 arivo sy 10 alina ariary fanatitra jesosy misaotra anao indray ny ankonanao satria noho ny fitiavanao dia mamaly vavaka foana ianao sao jesosy fa teraka somatsara ny zanako ary tia nomenao azy roa kely ny kambana izy samy salamatsara daholo izy telo mianaka kely dia mbola apetraka ampelantanao foana fitaizana azy roa lahy kely ianao manampy anay sy anabe azy ireo manotra vola ray etsy ariary ho an'ny sampana fanantenana indry jesosy mbafolo menao ahy sy ny fanatim-pisaorana vola 10 arivo sy ray alina ariary mangataka fahasalamana tsy misy soratra roa arivo sy ray alina ariary nofy ray alina ariary misaotra jesosy fa vita somatsara ny tsangambato izay nataonao aingany mba tainao izay fianakaviana manontolo tompon'izany tsangambato izany ity ny vola 10 arivo ariary atolotra ho an'ny radio fiotazansoa tsy misy soratra roa alina sy ray etsy ariary misaotra anao jesosy fa tena arosery ho anay mianakavy tokoa ianao eo ampelantanao ny hoavinay mianakavy mpafolonkarena ray alina ariary eo amin'ny fahasoavan'andriamanitra natoy izao ahy sy ny ankonako misaotra jesosy fa notahinao indray ny fiainanay tamin'ny volan'iny manolotra vola roa alina ariary tsy misy soratra manolotra vola ray alina ariary ho an'ny w ny fiangonana jesosy ty ny ampafolony tamin'ny terinandro ity 4 arivo ariary mangataka vavaka fa marary loalika foana misaotra jesosy fa tsy mba manary ny kamboty mahantra ianao mba omeo trano ty hofaina tsy hofaina intsony izahay dia mba jereo jesosy ny fianaran-janako sy ny asa maro izay nametrahanay dia mando rehetra manoatra vola 10 arivo ariary fanampiana ny sakafo ny iraka jesosy misaotra mitera mankalazanao izay jesosy noho ny famindraponao sy ny fahasoavanao mbola nomenao ity fanatim-pisaorana atolotra anao vola 4 alina ariary misaotra jesosy fa mbola afaka manao ny ampafolona anao mangataka ao jesosy mba hototosa somatsara ny vodiondriny amin'ny laka misy zao manoatra vola ray alina ariary
tanao fa tsy mahatananao, fikiro fa tsy mahafikitra anao, mangataka vavaka vola anotra vola 5,000 ariary ho an'ny dada. Misaotra Jesosy fa nomenao zanaka lahy kely ny mpanomponao, mangataka anao zay Jesosy mba omenao fahasalamana trany izy, dia ty Jesosy misy rahakoboady atolotra mianakavy kely ho anao 10,000 50,000 francs na ray alina ariary, mpafolon-karena enalina ariary. Misaotra Jesosy fa nambinao ka ity ny ampahankely foko anao Jesosy 4,000 ariary ho an'ny dada, bonane sy anniversaire kely fa vokatry ny fo atreo ny fivoriana momba ny tenanay mba ilama ny asan'ny devoly. Misaotra Jesosy tamin'ny fitonena rehetra ty ny andro ny ampafolony tamin'ny fiainanay ampafolo ny feno ampelatananao Jesosy, ireo mpiray tapo amiko sy ny ankonako manotra vola 7,000 sy 4,000 ariary ho an'ny dada. Ho an'i Jesosy irery ihany aneny voninahitra, misaotra anao zay Jesosy fa mbola natratra zao volana febroary zao mba taio hatrany ny asa fivelominay ary mamindra fosy sy mamelà ny elokay fa olombelona ihany izay. Iny vola kely atolotra efa mianaka anao ray alina ariary ka ny 5,000 ariary ho an'ny dada, ny 5,000 ariary ho an'ny mahantra. Jesosy tompo ty indray ny ampafolony tamin'izay nomenao anay tamin'ny volana janoary 10,000 sy ray alina ariary ividanana ny seza deuxième étage, dia mba tsarovy izao sy ny ankonako tompo valiny vavakay, amen. Misaotra Jesosy fa mbola nitahinao hatrany ny fiainanay, mba mangataka asa aminao izahay Jesosy manotra vola 4,000 ariary ka ny 4,000 ariary ka ny 10,000 ariary ny dada, 3,000 ariary ny kamboty ampahatrizana raha mpisaorana tamin'ny havitana ny asa natao 10,000 ariary. Miaraba ny dada amin'ny anaran'i Jesosy, za dada nanonofo nahita ny vadiko natao mariazy tamin'ny olokafa mariako fa izay efa nivady efa ela vita soratra fa mbola tsy vita mariazy fa hitako izy dia taitra ao, inona dada no mety dikan'izany, manotra vola 4,000 ariary. Voninahitra anie dia ho anao irery ihany Jesosy. Misaotra anao Jesosy tamin'ny namalinao anay vavaka fa dia mangataka asa ho an'ny zanako lahy dia nomenao azy zao ka ity Jesosy andrako mpisaorana vola 50,000 francs na ray alina ariary ho an'ny mpitandrina ho an'ny dada Randrenatandro. Nofy 4,000 ariary. Misaotra Jesosy fa niraisinao isan'ireo mpanomponao izahay mivady dia mba mangataka fahasalamana fena avy aminao izahay Jesosy, ahafahanay manatanteraka ny asanao Jesosy. Ty ao irao manotra vola ray alina ariary ho anaovana fanamboarana ny WC. Ho an'i Jesosy malala mifona aminao raha izaovana nolotra ny ampahafolo-karena izay voady nataoko taminao ankehitriny dia afoko ho anao izany ka na kely iny na betsaka iny Jesosy dia raisy fa vokatry ny foko. Tika anao Jesosy manotra vola 10,000 sy 3,000 ariary, nofy 4,000 ariary, tsy soratra 9,000 ariary, tsy soratra ray alina ariary, tsy misy soratra ray alina ariary. Misaotra betraka Jesosy fitahinao ny asana n'Andriamanitra, manotra vola 25,000 francs naovana ny W, rako mpanonerana ray alina ariary, ampahafolo-karena ray alina ariary, fitambarany 4,000 ariary. Misaotra betraka Jesosy ny amin'ity volana vaovao ity mandray mbola mametraka eo ampelatanao foana ny vadiko ray manontolo ary mbola miandry ny indrafonao Jesosy, manotra vola 10,000 sy 4,000 ariary ka ny ray alina ariary ho an'ny dada Randrenatandro, ray alina ariary ho an'ny sahirana, 10,000 ariary amin'ny mpanadio fiangonana, nofy 4,000 ariary. Misaotra Jesosy noho ny fitahinao sy ny famindramponao, satria na dia vao manomboka aza ny taona dia efa niporofonao fa tsy ho ataonao mitovy ny mpanompanao sy ny tsy manompanao. Nomenao lisansa ary raha vao nitady asa dia nomenao ihany koa ary mbola nataonao asa mifanaraka amin'ny zavatra nianaraka ihany koa. Koa indra atolotra anao ny ampahafolo-karena tamin'ny karamako voalohany. Misaotra Jesosy 7,000 sy 4 alina ariary, tsy misy soratra 3 alina ariary, rakoboady ray alina ariary. Jesosy ampahafolo nivarotra tamin'ny herinandro iny 10,000 ariary, tsy misy soratra 4 alina ariary. Jesosy mba avotiny zanako lamatoa izay mbola mifoka zikara sy misotro toaka mba hiverina hivavaka indray ary mba ho afaka amin'izany. Misaotra Jesosy manotra vola ray alina ariary ho an'ny dada. Misaotra aminao Jesosy fa tao anatin'izay 2 taona tsy niasan'izay dia tsy mitsahatra ny manampy nay dimy mianaka tao anatin'izay foana marsa izay indrindra fa teo amin'ny lafiny arabola ankehitriny dia menao asa izao raha mpianakaviana isaorako manokana ao anao izany voninahitra ane dia ao anao irery ihany manotra vola ray alina ariary. Jesosy mpihainy vavaka ianao sady mpamaly vavaka, mangataka taminao tamin'ny asanjanako dia namaly vavaka ianao, saotra ny adi-piainako amin'ny tokantranoko ary omeo hery sy fo mazaka Jesosy anginao fa ianao ilay mpiady mahery indrindra, manotra vola 10,000 ariary anohizana ny fanaovana ny WC. Misaotra anao Jesosy tamin'ny soa rehetra nataonao taminay fa Andriamanitra be fahasoavana sy be famindrapo tokoa ianao, mamindra fo aminay hatrany amin'ny tsy fahatateranay mihitsy sy manateny izay Jesosy fa mbola anao zavatra tsara mihoatra lavitra ny fiainanay ianao, tianay loatra ianao Jesosy ka indro mampahany tamin'izay nomenao ay anaovana ny W amin'ny deuxième étage vola 4 alina ariary.
tsy misy soratra 2 fanatitra fanolorantena mpahafolo-karena 5 ny tranony Jehova hira mangataka hira mba tatanonao raiko sotranao zay Jesosy fa mbola nomenao zao anio zao ndray voninahitra anao fona aminao zay no ireo fahotana vitanay mangataka aminao Jesosy mba ho tanteraka amin'ny fanamboarana ny trano manotra vola 2,000 ho an'ny WC ny fiangonana sotranao no ny fitahinao isan'andro tahiny tsenako Jesosy mba homany ny entana mamindrafo amiko Jesosy dada mangifangadana dada inona ny dada ny fanafody fa mivotovoto tare sy ny tongotra ny inana mangataka inona dada manolotra vola 5,000 menam pastera dada Randrenatoandro Jesosy malalo mifahasoavanao natoy izao anay ka manolotra ny Udirainay lalanda asandratro isan'andro tsy ho afaka toamba fa fantatra ihany fa malahelo ianao raha tsy voakarakary ilay tempolinao ianao ry fiangonanao notoloranady itambinao tsy overy iasa fazakivy Jesosy tomponay izy no erinay ny anarany faneva hoentinay ny fitiavako ny trano n'Andriamanitro omeko azy zay volamena volafotsy analako ny fitiavako ny trano n'Andriamanitro omeko azy zay volamena volafotsy analako isan'andro ampaherezoto fanahy faendre eripotsy mety olany ny tena sy ny say iasa hoanao mane miany anefa eo ny sandrinao tsy haiko ny andany naolany avoko famozatsonoa haefanasoa ny saiko na ny aiky ny andro vola taly 900 voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery any amen etoko dia sady manao procession antsika dada manazava momba ny nofy dia tsy voavaky daholo moa fa dia zay hita eto toujours mameo taratasy hoe inona dada nodika ny nofy hoe atao mariage tsy mety zany nofy zany tsy maintsy hazavainao tsara hoe natao mariage tamin'iza ary taiza fa tsy mety zany le lazaiko anareo hoe nofy tsy misy lohany ary tsy misy vodiny dia tsy misy fotony dia tsy misy dikany
fa raha hoe natao mariazy ianao dia maty ny ilany, na natao mariazy ianao fa tsy tonga pastera, dia izany misy dikany. fa io fotsiny aza manoratra n'izany fa tsy misy dikany zany. Za tatana nofo hoe mikarakara sakafo sy loka tonga kisoa sy karoty nisy katsaka, io vitako efa masaka la izy, dia nybataiki ny volany eo any ambony rina fa ndeha hivoaka ny trano any. Tonga tao ambony rina nefa dia gaga fa nahita ny zandriko sy ny dadako eo ampandrina mitendry gitara, dia hoy aho hoe io mba jerijereo dia loka io. Tory zareo hoe izay ary mbola mianatra hira, marioko anefa fa efa maty daholo izy ireo. Zaho anefa amin'izao fotoana izao dia marary tratra, misy rano ary tadiavin'ny dokotera ho isorona, nefa ny namako ny isorona toy izany maty daholo ry zareo fa hitoko amin'ny mpinoana. Eny tompoko, ireo olona marary mitendry gitara ireo izay efa maty daholo dia ireo no miandry ianao, fa ho faty tsy hoela ianao ka dia manomoana tena mibeba tsara sitrany aitsika mpiandry dia mandova ny landritsika fa tsy maintsy maty daholo ny olona rehetra. Nefa apetrao amin'Andriamanitra zany fa Andriamanitra mahay manasitrana ny rehetritsika rehetra. Ity dia nanofo ny soratra tsy misoratra izy mivady samy tokantrano maso, dia mbola hanao soratra hony dia tonga tsy nety nisy olona nanaika anatrika ny fisoratany tany amin'ny commune. Dia mieritrereta tsara ianareo aloha fa mbola tsy sitrapon'Andriamanitra ane zany. Za dada nanofo nitondra 1000 feuilles tamin'ny carton any Analakely, tonga dia lafo teny eo, dia hoy aho hoe 35 000 francs ny vidiny rehetra, dia hoy aho hoe fare any ny fitahian'i Jesosy. Dia jereo ny hira 350 amifirana hoe dia jereo rehefa misy chiffre ianareo firana, rehefa mahita chiffre eo anareo dia firana izay. Rehefa mihoatra ny 35 000 izy dia hira 350 zany. Ianao ry rainy baika anaovanay ny asanao ka ny andady zavatsaiko na sarotra aza ny atao. Raha mbola tsy mpiomana ianao tsy miandry dia miantso anao Jesosy raha tianao no afaka daholo ireo olanareo. Raha tianao no tahin'Andriamanitra ny asanao, mandehana miditra mpiomana fa hoe ny mandady zavatra tsy haiko, zay le hira. Tsy mahazo mandahany zany ianao raha tianao ahazo ny fitahiana. Misy mangataka izy, mangataka vavaka hono izy fa tena kivy tanteraka, tsy mety mahazo valim-bavaka, tsy mahita asa, bokany trosa, be ny adidy, nefa mananjanaka salama, mila fikarakarana. Zao lazaiko anao io le mahazo anao io indrindra lay ataon'i Jesosy hoe ho avy amely. Fa za mino ho ianao io ny anaranao tsy vakiana, tsy fantatra anao na mpiandry na tsy mpiandry, fa isan'ny olona sain'i Jesosy mibebaka ianao fa raha ohatra ianao tsy mpiandry, tsy natsoina akory na natsoina fa tsy mety, tsy tonga foana, amonanao zay Andriamanitra. Na ianao mpiandry fa tsy miasa, hoe be adidy be raharaha, tsy manana fotoana iasana, dia amonanao ny tompo. Efa kendaina eo anao zao be baingana, dia andana mangataka amin'ny tompo hoe inona ny tokony ho ataoko. Za dada nanofo hoe nisy mpiandry roa ny asa tamiko dia niteny hoe feno tsilo ao anaty kibonao, mariko fa zao dia marary kisy tambovarianina talohany nofo eo dia efa sitrana fa orin'ny nofo io dia miverina indray ilay kista. Hitanao misy karazana aretina fa asehon'i Jesosy hoe ataoko tsy fantatro ny dokotera
ataoko tsy hitany dokotera ao anatin'ny kibonao ndana mibebaka aingana aloha fa mitaky anao Jesosy ibebaka aloha zay izy a vo afaka io kisy taminao io na dokotera manala an'io a na mpanotra manala an'io mody afaka io fa averin'Andriamanitra indray afaka io a averin'Andriamanitra indray a satria ianao a tsy mibebaka tsy manaraka azy tapitra ay za dada nonofo teo amin'ny tanàna iray a nisy tovolahy anankiray hoy ah hoe angamba anjely io de ho le tovolahy hoe hitanareo trano anankiray io sady notondrony ilay trano de io a naoriny dada Erzige tamin'ny fiderana de nisy nitehaka be kanefa tsy nisy olona afa-tsy zasy izy teo de mba nitehaka ihany a avy eo nandrosi kely aho a de ny andrandranolanitra nitresaka ny lanitra de hitako Jesosy ngeza be teo akaiky ny lanitra nitresaka de hoy aho hoe so ihany afa nibebaka avy eo somary natahotra kely a de hoy aho hoe andeha ho any amin'ny vady aman-janako ale trano ve aho ale miverina amin'ny vady aman-janaka ao a fa bedesin'i Jesosy ianao miala trano io fa ho avy izy raha tsy zay za dada nanofo niasa tany amin'ny anabaviny dadabe anay a namaly izy hoe fanahy ny mpamosavy de avy eo izy noroahako devoly de sitrana de roay devoly efa mpamosavy zay lava be misy ty anankiray tya le nanofo omby a de zay aleny rehetrarehetra misy omby a misy mitarika omby a de any am'izay aleny ihany misy omby a mivily izy mekavy misy omby a avanana misy omby a afarany voadonina ny lohaliny de tapitra ny nofony a misy olona any a tena misopatra anao a mikôtikôty anao rehefa omby ny dikany a mikotika zafady amin'ny fitenenana mikôtikôty anao io a de rehefa avy eo am'izay izy a de zay alenao foana no aleny alenao foana no aleny de zao a dakan'ny omby ny lohaliko marary io lohaliko io a afaka 3 andro raha ela indrindra de marary be lohaliko io zay a esana tompoko ny dikan'izay a fa mbola mamindra fo aminao a Andriamanitra dada nanofo nahita mivadika natao mariazy tamin'ny olo-kafa mariky fizahay efa mpivady efa ela vita soratra fa mbola tsy vita mariazy vao hitako zay de taitra aho inona ny dikan'za lehilahy a maditra daholo fa mangina aza mandraraha zay zavatra ataony ahy ianao vavaka atao aleo asy Jesosy zany a fa Jesosy efa ho avy za dada tamin'izay nikatonana nangataka tamin'i Jesosy aho hoe tsara ao a Jesosy de nanofo matetika fa tsy misy tadidy tsony le nofo rehefa tsy tadidy de tsy tadidy io ny tenin'i Jesosy tiano lazaina aminao lany fotoanantsika sambatra tsy lany za dada nofo hoe nisy mpiandro maromaro ny fa za kosa nanao robe pastoral ary nahita tovavy fanamina mampiandry fantatro tsara ireo mpiandro ireo fa ny iray mbola tsy mpiandry fa efa nahazo sezany tsangana ny hira fiderana tany an-trano de gaga be a nahita no aoka aloha fa ranako kely reto izao dada nanofo hoe nisy zazakely notrotrona mbola tsy namaky manko aka de mialatsiny notrotrona mamany a de avy eo maty io zaza io a de napetrany a de niraisiko a de nivavahako a de niamafana ilay zaza de velona ianao raha mpiandry ianao a dia vavaho an'izay marary fa raha ianao mpiandry a mivavaka ho anina marary a dia mahasitrana neo nanofindray hafa andeha amango olona maro de hoe mahasositrany ira soratra ao navoaka ve
ay ty misy dekona anankiray fangatanam-bavaka ho an'ny Philippe Valentin zay hosoloana pile pacemaker any Maurice iangarapitso amin'ny 10,000 manavy be izy ao an-trano ka mba ho salama hiatrika ny opération angataka nira hoe Jesosy apetraka aminao dekona io a dia zao io ny pile io ny makiny mandeha amin'ny fo e io fonao io zany a manazava aminao a ny fotsika io a lazain'i Jesosy a fa raha merimenana lasopy paty a rehefa mihinana lasopy paty maraina atoandro hariva maraina atoandro hariva eto amintsika ao 12 taona dia efa tapaka lalan-draha 12 taona 14 taona 4 indray maty tato am-piangonana rehefa telefonena izy a manao ny anao zao efa tena mila sepotra dada entina any amin'ny dokotera efa mitepo moramora ny fony zay a le tsentsina n'iny le paty lasopy iny a ny fonao ny lalan-drahanao dia ho faty anao zay ka itony olona itony a dia efa reraka ny fony dia mitepo moramora dia asin'io pile io a akaiky ny fony dia pile io a no mampitepitepo ny fony tahaka an'izany dia velona izy ny antidekony ty kosa efa mbany dia mbany mihitsy fitepony fony satria efa ho lany le pile dia hoy iza hoe angakaingana makany Maurice ianao a fa raha lany any ambony roplanina eny io pile io a dia maty eny ianao tsisy hafan'izany na faty tsy diso any tamin'Andriamanjato lany io pile io dia namengy roplanina izy a zay ny ono nandeha amin'ny roplanina izy a dia efa ny ambony roplanina izy a efa vembena fanipanina dia iny tsy tonga tany amin'ny dokotera akory a dia maty ka io pile io a raha vao tsy fosolo fa ndraindray isaky ny 10 taona ka rehefa tsy voasolonao 10 taona io fa miandry pile lany ianao a dia ty zao ty rangahy ty a efa malefaka le pile dia mangataka vavaka izy tompoko sotra to anankiroa reto sa za dada nanofy asan'ny apôstôly faharoa dia vakio ny asan'ny apôstôly toko faharoa nratsahan'ny fanahy masina io e mangatany fanahy masina zany a mba ho tonga any aminao Jesosy a io le teny hoe isam-baravarana dia ho any aminareo izy za dadana za dia mitomany foana manino za Jesosy no enjehny olona foana dia ny akonako ary dia manao ahy daholo nefa za mba matahotra anao ihany dia hoy aho hoe dia hoy Jesosy ianao mbola hitondra reo olona be da be reo tadidio fa izy foana ny fanenjena fa mahereza foana mahefa be ary misy vaoaka betsaka anatin'ny nofy zay e ny manaraka an' Jesosy tsy maintsy misy fanenjena misaotra an' Jesosy ianao miresaka aminao hoe mbola hitondra olona be dia be ianao tadidio fa izy foana ny fanenjena dia mahereza foana sambatra ianao ny hoe maheno an'izany e sambatra maheno an'izany zany Jesosy miteny zany ny ilayntsika ho any aminareo n'izy nanofy enjeny ombolay maro mivandravandra ny masony rehefa omby ho any nofinao enjena dia amely anao ambalavelona izay fantatro zany ambalavelona zany raha misy olona zao a zafady ho any amin'ny fitenenana fa zay mifomba fiteninareo azy raha nisy olona nikôtikôty anao teto dia tsy mety ianao dia makany amin'ny dadarabe izy a dia mandeha efa ody any aminao io dadarabe io a dia manofy amin'izay anao aloha omby io le omby io raha nidonina io ny kibonao a lehilahy ianao zay a dia ny fekibonao misy ody eo raha tataoriana ny doniny dia na amin'ny slipinao a na amin'ny juponao a atin'akanjonao no nasiany ody satria efa miteny foana hoe itsika rehetrarehetrarehetra tsy mahazo manany zavatra manolo-koditra ny slipy a ny jupon a
ny kitaponono a tsy azo tsony a ahany atokotano a fa izy lena iny a masoko aneny nahita zany toran'ny olona mandalo fatany hoe itya ny zazavavy io reto efa fatariny isan'andro dia raha vao tonga eny iny a dia efa fahazany ody ranony dia miara-maina aminao io a tsy afaka mihitsy ody io na dia maina ary io le omby mipetraka amin'ny kibonao iny a na mivalahanao a dia mandrirodrirotra anao isan'andro a dia milentika mahazo ny lalan-dranao iny a dia any amin'ny lohanao ny afantaranao fa efa any amin'ny lohanao le ody a tsy maintsy mararo ny lohanao tsy maintsy rehefa mararo io lohanao io a mamonjy mpiandraingana mba hanalana zany anambala velo zany fa raha tsy zany raha ny ambatondrazaka le olona ianao tantananarivo dia atsony ianao avy amin'izay amiray alina fa milanao ao dia amiray alina anao a mamony trano a dia manidina fotsiny zao makany ambatondrazaka adiny 5 minute 10 minitra fotsiny anao dia tonga any ambatondrazaka ny roplanina tsy tonga amin'izany ny tomobilina tsy tonga amin'izany tsisy tonga fa ianao tonga aloha vetavetainy any ianao a ianao na tsy mahatsiaro teny vetavetainy any ianao a amiray ka tramo 2 vity zay tiana dia ozy izy hoe tana amin'izay tia mody dia mamonjy varavarana dia manidina tonga indray tao Tananarivo diozany hoe ary maninona zany ndreraka be tsisy tadidinao zany ny ambala velona zany io azo anao io dia miteny a raha vao marary mihitsy ny andohanao a dia mamonjy mpiandraingana lavabe le taratasy sasana azanoratana taratasy lavabe fa marary ny masoko mamaky azy farany ty sisa za dadana nofoe misy masinina iray nipotra tamin'ny lalana iray zay nandehanako dia rehefa ava dia mbola nisy masinina iray koa indray nipotra dia alika ny lohan'ilay izy zany hoe nifanina ireo a dia iza zany teo ampovoany dia tonga za dia niala tamin'ilay lalana tamin'ilay lakana nipetraka amin'ny sisiny tsy azoko masinina dia niala tamin'ny lalana nipetraka amin'ny sisiny zay angamba misy lalana anankiray zany misy masinina anankiray dia misy anankiray alika daholo efa miteny aminareo foana fa raha vamanofinareo enjehan'ny alika dia io alika io a tsy manandrara afa-tsy ny anofo raisana ranofo aminao ihany zay ny rarahan'ny alika zany io anakiroa be zao am'izay alenao na mena atsimo anao na mena varatra mena atsimo misy olona mitady anao avy eny avaratra misy olona mitady anao a mifaneny eo reo fanafodin'izay rehetrarehetrarehetra zay a vava mangata amin'Andriamanitra mba tsy ho tonga aminao zany olona be dehibe mitady firaisana aminao aranofo zany mivady ara-dalàna Jesosy fa tsy tian'izany dia mamonjy ny ala distance amin'izay anao ambony eo a roay dia voly daholo reo karazana alika be dehibe mitady anao reo ary anao za merikerika fa araka ny teninao teto a dia mipetraka tamin'ny lalana anao a mipetraka amin'ny sisiny dia taitra anao petraha tsara tsy mandehandeha ry ny maso mijery ny akavia mijery ny akavanana dia ohatrany tsara ny akavia tsara koa ny akavanana dia sahiranao ny sainao ao anao Jesosy ho avy ho a samy mibebaka zay tsangana amin'izay tsika rehetra ary zao a resana amintsika rehetrarehetra namboarina kely ny any fidiranao amin'ny dada satria be loatraloatra le vahoaka ary nareo koa malahelo da raha raha-mpiangonana koa nefa dia tena be dehibe a
tsy maintsy jerena ka dia nisaka talata ihany dada no mandray ny olona venivelany maraina sy riva zay ihany ny anareo larobia indray a dia ny raharaha-piangonana rehetra na ny eto toerana na ny avy any amin'ny président synodaly na avy any amin'ny iraka ho anareo mpiandry ho anareo mpampianatra adinino mpampianatra alarobia daholo fa azafangaro reo a fa misy olona tonga amin'ny dimy maraina fa tsy tafiditra mihitsy a satria le raharaha-piangonana maika be tsy maintsy dinihina dia nalamina tahaka an'izany izy talata ihany ao ny besin'ny maro a tsy mandray pastera mihitsy a tsy mandray raharaha-piangonana mihitsy a niza maika afa-tsy nisy zerery anga hoe atao sinity zay ihany fa zay olona ihany a ny raisina misy mpandamina anareo ny larobia kosa dia raharaha-piangonana daholo tsy mila olo-kafa mihitsy ny ao a raharaha-piangonana daholo a na inona zay indray a maraina sy ny rivo misaotra to nolotra ny rakitra arytsika fitiavana mandrakizay mbola manomerina aminao ny tompo hoe fitiavana mandrakizay mbola mivavaka ho anao izy meritra reta tsara mangatahmafy amin'ny tompo a mba ho tonga ny aminao izy a amin'ity herinandro ity ny fitiavanao a tena nandresy lahatra anay androany fa tena tianay tokoa ianao ary mangakehitriny dia mivavaka ho anay a ao an-danitra ho ianao mifona ho anay misaotra Jesosy nanolotra fanatitra ho anao zahay na kely iny Jesosy na be iny a fona ianao tena fanaty mpanonerana Jesosy a ny angatahako aminao a dia mba ho tonga ny atokantranony olona rehetra ianao indrindra fa ireo manana ny maditra tsy azo tenenina makivy mampiverin-dalana ohatrany tsy miaino anao Jesosy zao dia tonga amin'izay ny fitsaranao isa tokantrano isa-baravarana
dia mba tena iaina tokoa amin'ny fifaliana amin'izay ny mpanomponao rehetra Jesosy. Ny angatahako aminao dia mamindra fo aloha amin'izay mpanomponao ianao, mba havita asa be dehibe ho anao zay vao miala ety. Sotra Tompo, voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehova tany rehetra. Amen. Jesu apetrako amina ny fanahihako rehetra, ny asa vita hatrezany dia ana toko tsy misy fetra. Jesu apetrako amina. Vavaka isika, misaotra Jesosy, misaotra aminao mbola miala nenina aminay, mampitandrina anay rehetrarehetra fa ho avy ny anjely miaraka amin'ny sabatra hamafa izay rehetrarehetra tsy nanao ny asanao, menomenona navo maditra ho tokantrano ao, ho fafanao isa-tokantrano zany mba hiadanana. Ka tonga eto izay Jesosy, miala nenina farany ianao aminay. Zay no mahatonga anao hiteny hoe antsoy dia hovaliako ianareo. Miatso anao izay Jesosy amin'izao fotoana mampangitakitaka anay rehetrarehetra izao, hamanginao isa-tokantrano isam-baravarana. Fantatro daholo ny adresinay no misy anay, na dia rehetra any ambany tatezana rehetrarehetra any aza, fantatro daholo no misy anay. Tongava Jesosy, fotoana ny sivany izao raiso izay ianao, ka raha tonga eto izay mivavaka manahiranay rehetrarehetra dia tsy eto any atokantrano andy, any an-dalana andy, fa izahay mpanomponao, le miresaka aminao, le mivavaka aminao eto Jesosy miangavy ianao tongavy any amin'ny dable rehetra misy azy ianao, hatrany mirihana faefatra. Misaotra Jesosy, iraho ny anjelinao, manana be dehibe amin'izany ianao, dia mangataka anao Jesosy mba iondrika kely azafady, iondrika kely amin'ny isam-batan'olona, anongila tsofina ianao Jesosy, mpanomponao daholo ane zay ny azakazaka mitady anao izao maray izao, ka mba valio zay Jesosy androany mba valio ny fivavahanay. Ray minitra ara Jesosy tanterao ny teninao hoe inona ny tianao hataoko aminao, dia noho ny vavaka Jesosy. Sotra Jesosy, voarainao le zokinay manala anay, le tsy mahafoy anay, fa le mivavaka foana ao an-danitra ao. Voarainao zany Jesosy, eona amin'Andriamanitra ray ianao, fantatra efa tezitra izy amin'ny fahotanay,
fainao jesosy hoe raha io avy aleo iaray maty amindry zay fitiavanao jesosy ny ankatahako mba hitrotro ny fivavahana iny amin'andriamanitra ray atsangano tananao misy olatra mariky ny famelan-keloka nataonao anay dia mba ho azonay valim-bavaka aveny aminao araka ny tena hoe tsy mahay mivavaka nareo za io vavaka ho anareo atsolevina ny finoanareo tanterao ary zany jesosy mpanota ihany zay mpanompo koa mangataka tahaka amin'ny mpanompo rehetrarehetra jesosy tena mangataka tsy maniry anao andohalika mangataka aminao manao hoe jesosy mpanompo ihany zay mangataka izany jesosy ary raha mbola velona koa zay anompo anao hatramin'ny farany anaranao ny ankatahako izany jesosy rainay izay ny an-danitra raisin'tsodrano ho Jehovah tompony maro aminao zanako nenao izany teraka anao andriamanitra ao ombanao ary za matahotra aza merikelika koa fa ombanao am'izay lalaka lenao rehetra ary anoro anao ny tokony ho ataonao za rehefa tena tianao hatramin'ny farany sotra jesosy anao ny dera anao ny aza anao ny voninahitra mandrakizay amen voninahitra ny man'andriamanitra rery any alleluia masina Jehova ho tanteraka tokony izany petraka isika dia ny mpandraisisa nojanona
misy filazana vetivety riavana ny tompon'ny fiarakodia fiara Renault mitondra ny laharana 1871 TAN 1871 TAN fiara Renault dia mbangatahana tompoka mba hamindra an'izany famibahana varavaran'olona. Ny fampatsahivana ihany koa amin'ny asabotsy zao dia fionambe atsika mpiandry sy mpiomana eto amin'ny fiangonantsika. Hiatrika zao fanasana masina zao tsika riavana, fanasana amin'ity volana febroary volana faharosady amin'izao taona ny sivana 2024 zao. Tsarovy mandrakariva fa Jesosy Kristy tompo, lay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, l'Andriamanitra be voninahitra no manasa atsika tsara riaby. Velatra malona atsika zao latabatra masina zao. Tsarovy riavana fa zao ny santatra sahady ny amin'ny fiainana mandrakizay dia ny amin'ny fampakarambadiny zanakony zay voambarany soratra masina iarahantsika mifaly amin'ny Jesosy Kristy tompo any amin'ny lampany voninahiny amin'izany ora sy fotoana zany hiakanjoantsika ny fitafipana fotsy madio mangatsakatsaka isalorantsika ny sady voninahitra ny fiainana ary hipetrahantsika eo amin'ny seza fiandrianana misy ny anaran'ny olom-bovonjy tsarara iaby fa ho ny soratra masina manao hoe iza ozy izy ireo miakanjoakanjo fotsy lava ary aviaiza izy ireo le avy tamin'ny fahoriana lehibe ka nanasa ny akanjony tamin'ny ranony zanak'ondry. Sambatra izay manasa ny akanjony mba manana ny fahefana miazonaina ho ny soratra masina sy hidirana amin'ny vavahady ao an-tanàna. Sambatra izao sy anao raha mieritreritra amin'izany fanadiovana ny fitafipanahantsika zany sa mieritreritra ny toe-poso ny toe-panahantsika nanolona ny hafa Jesosy teo fa mango ny tokantrano tsarana iaby izy fa ny soratra masina manao hoe nazovona mihinana amin'ny mofo sy misotra amin'ny kapoky ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika dia homeloka ny amin'ny tena sy ny rano tompo izy fa aoka ny olona samy hamantatra ny tenany dia vao hihinana sy hisotro fa zay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fa namelohana ho amin'ny tenany raha tsy mamantatra ny tena izy. Samy avy nandinika ny tenantsika tsara riaby tsika riavana tao anatin'izany ho avy Jesosy hagnimango ny isambaravary ny isa-tokantrano tsara riaby ka eo indrindra izy no miteny amintsika manao hoe izao izy ny mofo velona zay midina avy any an-danitra zay mihinana ty mofo ity dia ho velona mandrakizay. Zay mihinana ny nofoky sy misotro ny rako ny manana fiainana mandrakizay ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Kanefa ho Jesosy Kristy tompo na oviana no mihinana sy misotra anareo dia mba tsarovy ao atsara ao sy isika riavana indrindra fa izy maty voaombo teo amboniny zao azy fijaliana zao hitsangansika anatanteraka ny hira fa 7:30 ao amin'ny firana FFPM ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa indro ny tombo Jesosy jereo. Oh
Esa miondrika hivavaka isika amin'izao fanasana masina izao, hivavaka isika. Mbola miantso ny anaranao masina izay, ry Jehovah Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra ranay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanaka latokana malalanao. Misaotra lehibe dia lehibe anao Jesosy. Fa mbola niteny taminay indray ianao tamin'ity andro anio ity. Nananatra anay isanandro ary amin'ny mangy nisy atokantrano sy nisy ambaravarana. Mankasitraka Jesosy. Tsy vitan'izany Jesosy, fa mbola nahazo tsodrano izay, ary mbola afaka iray latabatra masina aminao amin'izao ora sy fotoana izao, eto amin'izao vavahadin'ny lanitra izao. Tsy misy afaka nanatona anao tokoa izay, raha tsy efa nitominao ary nitominy zany herin'ny fanahinao masina zany. Misaotra anao Jesosy, natratra an'izao andro anio izao izay, mbola afahanay Jesosy aho, andray ny amin'ny tandindo ny tenanao sy ny ranao masina. Mankasitraka Jesosy, fa Andriamanitra be famindrampo ianao, tsy mitahiry fahatezerana aminay, fa marina ny tenin'ny soratra masina, fa indray mpimaso ihany ny fahatezeranao, kanefa mandritry ny andrianana kosa hifankasitrahanao sy ny famindramponao aminay. Mankasitraka Jesosy aho, misaotra Jesosy zoko be fity, fa tiana ianao. Ndreo ara ny famantarana Jesosy aho, ny amin'ny mofo sy ny kapoka, ny mofo ny volavola hitanan'olombelona, nandalo toerana maro samihafa vao tonga eto amin'izao latabatra ao masina, eto amin'izao vavahadin'ny lanitra ao izao. Niangatahana aminao Jesosy aho, diovy aloha voalohany indrindra. Manaraka izany dia hamasino, ka sio amin'ny alalalay tananao misy olatra Jesosy malala. Ka zao famantarana mofo izao mba ho tonga le tenanao, izay nombona sy ny viravoraina teo ambony hazo fijaliana, ka ny tenenanao fa vita. Misaotra Jesosy aho. Tahaka izany koa ny kapoka Jesosy aho. Rano notovozina tamin'ny pompy eo, ny volavola hitanan'olombelona nandalo fantsina maro samihafa, nafangaroaro vao tonga eto amin'izao latabatra ao masina izao. Niangatahana aminao Jesosy aho, voalohany indrindra ihany koa dia diovy. Hamasino, tahaka nanovanao ny tao fampakaram-bady Jesosy aho, ny rano ho tonga divay. Dia izany mangatahana eo amin'izao ora sy fotoana izao, eo amin'izao famantarana izao Jesosy ny kapoka, mba ho tonga le rano ao masina, le rano sarobidy zay latsaka ny teteny jinika teo ambony hazo fijaliana teo Kalvari, ho famelana sy ho famafana ny heloka sy ny fahotanay. Araka ny teninao, fa saiko no diofina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna, fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Misaotra Jesosy aho. Ndreo ihany koa ny mpanomponao Jesosy aho, diakona mpiara-miasa aminao, izay efa nolazainao mandrakariva manao hoe tsy ataoko intsony hoe mpanompy ianareo hoe, fa sakaiza mpiara-miasa amiko. Izany sakaiza zany, miara-mizaka na ny mamy na ny mangidy, miara-mihinana ny manta sy ny masaka, andray anao voalohany izy ireo Jesosy aho. Aza mijery ny tsy fahatanterahany sy ny tsy fahamendrehany sy ny maha-olombelona azy, fa feno iara-kofo ny fanahinao masina hatrany etapin-doka hatrany paladi izy ireo Jesosy aho. Araoko izany fanahinao masina zany, amirapiratra eny miendriny eny, raha hitondrany amin'ny tandindo ny tenanao sy ny rahanao, ho eny mivahoaka anao izy. Ireo ihany koa ny vahoaka anao Jesosy aho, ireo le tena tianao indrindra, ireo le efa nilazanao mandrakariva fonenao tetỳ amin'izao tontolo izao, rehefa nitory-tena ianao ka nilazanao mpianatra manao hoe mahonena loatra ny vahoaka, omenareo hanina izy. Ireo ny vahoaka anao tsirairay aby eto amin'izao vavahadin'ny lanitra izao, hatraty ambany aty hatrany amin'ny rihana fa efatra any ambony farany ambony any Jesosy malalo. Ireo le mino anao, ireo le mangetaeta anao, ireo le te handray anao Jesosy aho, ho eny amin'ny tabloy tsirairay aby eny anao Jesosy malalo. Tandindo ny tenanao sy ny rahanao Jesosy aho, ho raisin'izy ireo, ka tsy izy ireo tsy novelona, fa ianao novelona ato anatiny. Saotra Jesosy aho, saotra fanahy masina, dia izao fandraisana fanasan'ny tombo izao, mba tsy hisy voninahitra olombelona, mba tsy hisy voninahitra mpanomponao, fa mba ho voninahitra enaranao masina rehetratrany, satria ianao le zanak'Andriamanitra velona, tompo ny hery sy ny fahefana. Mankasitraka Jesosy aho, mankasitraka fanahy masina. Alleluia, amen. Afaka mipetraka isika fiangonana.
fa Jesosy Kristy tompo ry havana tamin'ny niala zay namadia anazy iny dia nandray mofo ary efa avy nisaotra izy dia novakiny ka ro izy manao hoe raiso hano ity ny tenako zay atolotro anareo zao nataovinareo fahatsiarovana na oviana no misinana ianareo. Dia tahaka izany koa mikapoka rehefa avy nihinana dao izy sotronareo rehetra ity fa ity ny fanekena vaovao amin'ny rako zay atolotro famelona ny elonkareo rehetrarehetra ho Jesosy zao nataovinareo fahatsiarovanako na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ho Jesosy Kristy tompo no mihinana amin'ny tony mofo itony sy misotra amin'ny tony kapoka itony ianareo dia manambara ny fahafatesako indray mandra-piaviko eny amin'ny rao an-lanitra. Amen. O Jesosy Kristy tompo indro efa voavoatra zao ny zavatra rehetra. Amen. Eo am-pizarana ny mofo sy ny kapoka ry havana ho tonga eny amintsika tsara ry aby eny dia ho ataontsika mbavaka ny hira fa 490 ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa iomanantsika andraisantsika ny amin'ny tandindo ny tena an Jesosy sy ny rany ho tonga eny amintsika tsara ry aby eny. Manana andraisantsika ny amin'ny tenan Jesosy sy ny rano tonga eny amintsika tsara ry aby ihany fotoana fandraisana fanasan'ny tompo tahaka izao mba fantatrao moa fotoana fanarareo taon Jesosy mbola namafisany anamborany fa tiany isika tsara ry aby zanantsika ary asany tanany fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeno ny zanany latokana dia Jesosy Kristy tompo mba tsy ho very izao sy anao izay rehetra mino azy fa samihanana ary andova ny fiainana mandrakizay. Toizantsika ny andininy fahatelo farany. Yeah.
firavarany fosika tsara ry aby Jesosy manao hoe zanako tiako anay ianao hoe asantanako anay ianao hoe mpanompoka ianao efa nofidiako ka tsy mba hariko zany mari-pitiavan'i Jesosy Kristy tompo atsika tsara ry aby tsy vitan'izany fa nanana fanetretena lehibe izy fa na dia zanak'Andriamanitra azy izy tonga dia ty amin'izao tontolo izao mba hitady asianao mpanota mba tsy ho very fa ho indrindra ny soratra masina manao hoe aoka hozy izy ao aminareo izao saina izao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa sy na dia nanana ny endrika eraka an'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra nofikiry mafy ny fitoviana tamin'Andriamanitra fa ny foana ny tenany taminaka ny endriky ny mpanompo sy nahatongava no manam-pitoviana tamin'ny olona ary efa hita fa ho nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia le fahafatesana teo ambony io azy fijaliana sany ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo ho asy ianao nanetry tena izy mba hisandratra antsika tsara ry aby ho any amin'ny lapany voninay andeo ataontsika mbavaka ny hira faharoa amin'ny fitopolo sy fitonjato anatona antsika an' Jesosy ataovy ambavaka izany na efa tonga eny aminao ny tandidona sy ny tena ny rano Jesosy Kristy tompo na mbola hiandry an'izany ianao roa amin'ny fitopolo sy fitonjato anatona antsika an' Jesosy. Oh
tsara ria foana jesosy fa ho ny soratra masiny manao hoe ko dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony isika fa tompotany ozy izy mpiray fansakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra izany ke ny valim-pitiantsika tsara riaby tsy olona vahiny intsony sika tsy olona mpivahiny fa ankohonan Jesosy Kristy tompo ary mpiray fanjakana amin'ny olona masina. Enina fitopolo sy dimanjato anatonantsika an' Jesosy ry sakaiza ny mpanota indreto ny mpanomponao. Andriamanitra no zaraina tamintsika teo ry havana andiny-tsoratra masina vitsivitsy santonany any reny manambara an'izany fitiavan'i Jesosy Kristy tompo atsika tsara ry aby atsika zanak'olombelona mpanota izany fa ho ny soratra masina inona ny tokony havahantsika anazy manoloana an'izany fitiavana zany raha miteny amintsika Jesosy manao hoe zanako anaka tiako ianao inona ny tokony havahantsika azy fa ho ny soratra masina manao hoe ary izao izy no fitiavana satria izy nanolotra ny aina hamonjy atsika dia isika kosa mba tokony hanolotra ny aitsika hamonjy ny namantsika hamonjy ny rahalahintsika amen. Anao a tompo reko izao ny feo anao miantso ahy anao.
Tahako ny vola fotsy sy ny volamena nentina nanavotana sy nividiananareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny entin-drazana. Fa ny rason'i Kristy dia toy ny andrano zanak'ondry, tsy misy kilema sady tsy misy pentipentina. Ny apôstôly Paoly dia nanambara mandrakariva hoe jereo mpanjiny io azy fijaliana io. Fa te ho ziziny namonjenanay ateno anaovan'Andriamanitra fanekena fa firenena masina ho azy isika. Mafy sy mangidy ary mafaitra sy mata hijery nenton'i Jesosy Kristy tompo taloha natongavana teo ambony io azy fijaliana io. Mba fantatrao ho tsaraina izy navoaka Barabasy ilay jiolahy le fahavalo, fa izy kosa voaombo amin'ny azy fijaliana. Kapohina insivy amin'ny telopolo noratraina noesoana nilokana ny fitafiany sy ny akanjony. Satria atsilo no esoina fa ity ny mpanjakan'i Jiosy no ilay fonina ny lany voany. Jiolahy anankiray teo ankafiany laza fa raha zanak'Andriamanitra ianao vonjeny tenanao sy izahay. Izay rehetra nandalo ny hivokivito nay namonjy ny hafa izy fa tsy nay namonjy ny tenany. Na dia tao azy izany rehetrarehetra izany. Teo ambony io azy fijaliana io mbola navita le vavaka fifonana mihezinezina ho asy ianao Jesosy manao hoe raha eo mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Tsy misy afa-tsy ilay jiolahy anankiray izay niara nomboan-tany mba nilaza manao hoe mba tsarovy aho rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Anidy anio Jesosy nionaka aminao any paradisa. Manatonaka miondrika manorika ny tongo masinao. Izao izay olona tsy mendrika ry tombo Jesosy mba raisoa avaozy ho anao hitsangana isika. Jesosy Kristy tompo raiso hano ity ny tenako izay atolotro anareo misaora ary mankalaza azy ao anatin'ny fonareo. Misaotra lehibe dia lehibe Jesosy. Tsy takatry ny saina eny alehibe ny fitiavanao, tsy azony arefesiny izany Jesosy. Fa araka ny nambaranao fa tahaka ny avy ny lanitra amin'ny tany, izany ny habehan'ny famindramponao aminay isan'andro. Sotranao Jesosy. Tsapanay fa ianao misy nalokatra ny varavaran'ny fonay, nanadio anay, ka mitoetra ao anatinay ianao. Ankehitriny Jesosy. Tahaka ny tenin'ny Paoly apôstôly manao hoe tsy izay intsony no velona fa ianao ny velona ato anatinay. Misaotra Jesosy. Misaotra fanahy masina. Amen. Dia tahaka izany koa ny kapoaka ho Jesosy manao hoe sotroanareo rehetra ity, fa ity ny fanekena vaovao amin'ny rako izay atotro famelana ny elokareo rehetrarehetra ho Jesosy. Na inona fahotantsika, inona fahadalantsika, ny fafany Jesosy izany. Misaora ary mankalaza azy ao anatin'ny fonareo.
Sotra Jesosy tsy ny tenanao ihany natolotra ao Jesosy anjaka atao anatinay fa le ranao masina le ranao sarobidy zay voambarany soratra masina fa raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-keloka le nitenenanao teo ambony azy fijaliana fa vita vo fafanao ny fahotana i Jesosy iny ranao masina nosotrona iny Jesosy hidina any anatina ihany anjaka navatsava lalandra madinika sy lalandra vaventy anasitrana narety nofona narety ny fanahy amin'izao ora sy fotoana zao tononoka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona mpanazareta foana amin'ny anaran'i Jesosy ny fakanaretina rehetra fa mahery ny raon Jesosy raon Jesosy mitondra fanavotana raon Jesosy mitondra famonjena mamiry Jesosy tena mariny zany Jesosy tena maminy fitiavanao Jesosy ianao le zanak'Andriamanitra velona no niditra atao anatinay mankasitraka Jesosy mankasitraka fanahy masina tanteraka tokoa anay zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Afaka mahazo toerana isika fiangonana eo ampanatazana ny kapoaka sy ny rakitra riavana ao anatin'izao fandraisana zao dia ndeha ataontsika ampifaliana fa nahazo famindrampontsika ny hira fahatelo amby efapolo sy dimanjato iandino ny voalohany ihany ary ao aorianan'izay dia mangataka ny sampana ny zanatsika mba hanatanteraka hira anankiray izay fanomantsika ao.
toy izao dia noho ianao dia noho ihany mamelombelon'aina sy misy atakaloko anao manay masina mpanolonzaina izao alelo toy izao toy izao dia noho ianao dia noho ihany mamelombelon'aina aratapasaratra minao dia fantasio dia fantasio aizao fiainako izao aodeoravo notika misaotra ny zanatsika am'izany tononkira-panahy mampahery zany a milohany ivavahantsika sy andraisantsika mitsodrano maranana an'izao fotoana zao dia andiny tsoratra masina anankiray a salamy fa 420 ny andiny fafito itsika mandeha mody any tokantranontsika itsenatsika an' jesosy zay amango ny tokantranontsika tsararay aby any fa efa olonafaka isika tsararay aby salamy 420 ny andiny fafito vaky toy izao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompony teny manao hoe ifanahy isika dia efa afaka tahaka ny vorona afaka tamin'ny fandriky ny mpiaza tapaka ny fandrika ka afaka isika amen zany ny toe-poso ny toe-panahintsika tsarary aby tsy tahaka ny dirantsika teo fa olona efa afaka tsika tsarary aby dia hoy ny soratra masina manao hoe amin'izao sisa izao asa manotaintsony amen hitsangana hivavaka isika efa vita ve ny any ambony azafady mba ampiretina ny jiro ao amin'ny riana misaotra tompoko hivavaka isika lehibe ny fitiavanao anay jesosy a tsy takatry ny sainay zany nankitakitaka ny fosiny saina ny fanahinay tamin'ny voalohany teo sodrano zay sa tsy azo sodrano na dia mpanota zay jesosy a ianao nefa nyteny fa tsy avy antso ny marina fa ny mpanota mba hibebaka saotranao jesosy a tena marina ny teninao fa tsisy tianao very na dia iray aza tsy misy fa tianao samy andova ny fiainana mandrakizay zay nandre ny vatsim-panahy zay nentiny mpaminanao zay tamin'ity andrano ity jesosy a samy andinika ny tenanay tsirary aby zay anadio ny fitafim-panahinay hitsenanay ianao any amin'ny tokantranonay tsirary aby fa rehefa misy ny rano zanak'ondry eo amin'ny tolam-baravaranay tsy andringana ianao jesosy a mariky ny rano zanak'ondry jesosy a izahay tafaray latabatra masina taminao tamin'ity andrano ity ka amin'izao sisa izao tsy andeha hanao ny fanaon'izao tontolo izao intsony zay fa andeha araky ny fanahy misaotra jesosy a misaotra fanahy masina apetraka feny eo ampelantananao jesosy a ny fiainam-panahy tsararay aby mitomboka amin'ny zaza ny ankizy ny tanora ndray aman-dreny ny zokiolona mba samy atahotra ny didinao sy ny fitsipikao fa mandra-patapitra ity taony ity taona ny sivana jesosy hanavaka ny anao sy ny tsy anao ianao jesosy araka ny teninao fa dia ho ataoko hitan'ny olona andrany tsy fitoviny ny marina sy meloka dia manompo sy ny tsy manompoa matoky ianao zay jesosy fa tsy hamelanay irery ianao araka ny teninao fa ny ampanomboka izay fa novidiko tsy mba hariko misaotra jesosy a misaotra fanahy masina raha nay eo zany an-danitra ho amasina ny eny anaranao ho tonga aneny fanjakanao atao aneny sitraponao ety an-tantaky ny any an-danitra meo any an'io ny anasaza ao anay ary mamelany elokay tahaky namelana izay nimeloko taminay ary za mitondra anay amin'ny fakapanahy manafanay amin'ny ratsy anao amin'ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i jesosy kristy velona va nazareta manao hoe ary andriamanitry ny fiadanana ane hamasina anareo samy ho tanteraka ka ho karovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tsy manantsiny mandra-piaviny jesosy kristy tompo fa ho jesosy aminao aza matahotra ianao fa momba anao ao raha za mierikirika foana fa izao jehova amin'ny alalan'i jesosy kristy zanako no andriamanitra ao mampahery anao ao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanakavanany fahamarinako ao ho jesosy aminao mandehana amin'izao herinao zao fa indro izao momba anao mandraka riva ambara-patonga ny fataperan'izao tontolo izao aleloia
amen. Engany kahombanao Jesosy. Andininy voalohany ihany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Halleluja. Masina, masina, masina Jehova tompony maro. Enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mandehana amin'ny fifalian'i Jesosy. Sakata
in